Hirany Big MG dia raha ohatra zany hoe manadihadika zany sy mihaino tsara ny hirany dia efa misy marina fa misy an'le source sy le origine gasy le izy fa misy zay manko mahatsara an'le olona le mandeha voyage zany ary mihaino sy mandila tsofina ihany koa ny zavatra ataon'ny hafa ahafahana hanatsarana ny tena ary tena hitako ary tena tsapako le izy ao anatin'le sangan'asany Big MG. Raha hitena hoe loha laharany Big MG amin'izao fotoana izao mety ho tezitra amiko ny artista sasany fa mahita hoe lasa lavitra izy, lasa lavitra le izy satria zao manko hitako zao le amin'ity le clip ity zao dia nandalo tany Miami izy dia nandalo tany New York izy. Ary ianao raha vao tonga amin'izany aéroport'ny Miami zany dia vao miditra ao anaty taxi ianao na amin'izay toerana andalovanao maka tomobile ohatra hoe location dia vao mandefa radio ianao dia tonga dia bahakira tsy rapy no heninao ao fa tonga dia bahakira latina takan'ireo le latina maromaro ireo zany ary tsy afenina fa raha ohatra ianao sendra ao anaty tomobile zany mandeha manao déplacement amin'ny toerana ohatra vao miala amin'ny aéroport fotsiny zany mandeha makany amin'ny hôtely na makany an-trano dia ohatran'ny mivetivetika dia tonga satria le hira tonga dia mety amin'tika gasy mihitsy ary tonga dia reny le Amerika atsinanany ireny Amerika non Sud Amerique du Sud ireny atsimo zany, atsimo ny Sud Est atsinanany dia reny le latina ohatran'izany miainga eo ary tena mandindy fitombenana mihitsy ianao anaty tomobile sy ny ohatran'izany ary variana ianao indraindray tsy hitanao akory dia efa tonga ianao. Raha ohatra zao entrant-zany atao hoe aéroport Miami ka hoe andeha ho any amin'ny ohatra hoe South Beach zao zany hoe ary amin'ny sud zany amin'ny Miami amin'ny plage satria amin'iny manko no misy feno hôtel be dia be, hôtel internationaux zany tsy hoe tena betsaka azo visiten'ny touriste maromaro, misy ny luxe, misy ny mora dia à peu près eo amin'ny 22 kilomètres eo fa tena tsy hitanao mihitsy zany 22 kilomètres zany tena ray minitra ao anaty embouteillage ianao mihaino le hiran'reto le sud américain, les cubain, portoricain ohatran'izany zany mihaino anazy ianao zany tonga dia anona ka tsara ihany ny mahalala an'izany hoe misy an'izay influence zay ne serait-ce qu'am'le sonorité sy le tempo apetraky Big MG ary tena tafavoakany le izy, tafavoakany en parfaite état mihitsy na hoe en parfaite sonorité. Eo zany nahitana hoe voateliny tsara, voateliny ary zakany tsara le teknôlôjia entiny eo anatin'le bahakira ary miaraka amin'le style malagasy le izy izay ananany naturel amin'le any avaratra zany dia tena mirefitra tsara moa koa le matériel na le instrument ampiasainy mavesatra tsara dia hany ka mambabo ny fo vetivetika ny hira avoakany Big MG. Le bandy koa moa manana goût izy koa classe le bandy ary ny azy zany na ny fomba présenten'ny clipiny ary dia hita mihitsy hoe misy recherche
na ny vehivavy avoakany eo ara matetika dia tsara tarehy foana, tsy voatery hoe vehivavy fantatry ny rehetra na ohatran'izany. Anisan'ny critère anankiray amin'ny clip'ny Big MJ zany hoe ny qualité sur tous les plans zany, vao manomboka mihitsy ka hatramin'ny farany de qualité, ary le bandy tena manana feo izy ary manana feeling zany Big MJ, raha zay no tena lazaina azy. Anisan'ny artiste gasy hoe nivoaka ny Madagasikara izy ary nainy telona tsara, nandray tsara ny teknôlôjia moderna sy ny bahakira hafa zay nifilahana tao anaty bahakira le malagasy. Inona ny ilazana an'izany? Satria ny antony ilazako an'izany dia mba ilazana an'ireto le artiste hafa hoe mba mandana mivoaka ny Madagasikara, dia rehefa mba mivoaka ny Madagasikara dia raisy ihany ny hafa fa tsisy zay maharatsy an'izany. Ny andraisako ny hafa hanatsarako ny ahy ary ametrahako zay ny fahitako ny filozofian'ny Big MJ, ametrahako ny ahy amin'ny hira eran-tany. De hitanareo tsara, misy artiste tanzaniana miaraka mihira aminy, tonga de mivoaka be mihitsy ary nalaza be mihitsy izy ireo. Le artiste tanzaniana iny zao adinoko moa ny anarany, manomboka miakatra izy any États-Unis ary tsy afenina fa amin'ny Perse. Dikan'izany zany ny zavatra hoe faniriana zany raha ohatra, si je puis me permettre, zandrikely Big MJ, dia raha ohatra ianao indray andro any mihira amin'ny teny anglisy, tena mety siorasiora fa karaha manana producteur tsara ianao any États-Unis, zay teneniko anao fa tsy de sarotra rehefa manana mahay mitisser relation anao, satria ny antony de zao, tsy de enao loatra ny important fa le sangan'asanao. Ary rehefa miainga tsara le sangan'asanao de lasa important ho azy ianao. De le sangan'asanao aloha zany ny voalohany, les gens ils jugent à travers ton travail, mais c'est pas toi qu'ils jugent. Any zany hoe inona no tenao anaty kibonao ao de miaraka aminao ny olona, ary raha reo hiranao reo misy hitako maromaro raha miraina amin'ny teny anglisy de remasterisena, possible lasa lavitra ny Big MJ zany, tena miteny anareo an'izany, possible lasa lavitra. Fa ny olana manko le tsika mila fasahiana zany le izy Big MJ hoe lasa mandondona producteur anankiray, kita hoe miaraka amina mpihira anankiray de enao lasa compositeur sy producteur, eny compositeur, satria le olona aveo mamolaka an'le hiranao amin'ny teny anglisy, tena miteny anao fa lasa lavitra ianao, tena lasa lavitra satria le hiranao tena manome ary miporte, tena miporte. Miteny an'izany satria fantako tsara ny hira feon'ireo le hispanique any amin'ny côté ny Floride iny jusqu'hatrany Orlando, amin'ny sisiny amin'ny sisiny jusqu'à makany Orlando iny zany, tena la musique de l'Amérique du Sud, ça donne et ça porte. Et c'est peut-être une chance pour vous, hoe misy origine anankiray hoe gasy. De toute manière rehefa raha ohatra mivoaka amin'izany Aina Amanjery na hoe eny Aina Amanjery any amin'izany hoe côté an'ny Floride zany ianao, tena miteny anao fa tsy tout de suite anao raha jeren'ny olona amin'ny hoe ma-Big MJ anao, tsisy eritreritranao mihitsy hoe iny bandy iny originaire-n'ny Madagasikara. Tsy hoe manara ny Madagasikara akory ianao fa tsisy eritreritran'izany ary tsy afenina fa raha ohatra hoe mijery amin'ny Big MJ de ohatrany hoe bandy avy any Porto Rico izy na ohatran'izany, raha ohatra hoe any Miami moa zany nivoaka ny
any Etat de Floride no mivoaka ny sangan'asany. Ka io le avantagen'le tsika gasy zany a, mitovitovy amindreo le akoatran'ny hoe hispanika le fotsy moa zany, mitovitovy amindreo ny taintsika zany amin'ny couleur de donc manana chance be de be anao zany re. Bon, tenenina ihany iny satria mety ho gaga nareo mandefa ny BKMG foana eto, tsy afeniko aloha fa tiako ny hirany, ary mahafinaritra ny toe-tsain'le bandy. Le tanora ohatran'ireny hoe tafita izy de manampy ny ory, tsisy antony tokony ifandraisany amin'ny any atsimo akory, ary tena nandray kritika le dala rehefa nitenen'ny olona hoe any atsimo anie tena misy nonaona BKMG, tonga de teny ihany izy de nireagira. Ny olona ohatran'izany zany mahafinaritra e, manaiky diso, tsy ohatran'reto mpitondrantsika reto. Ka androany tsika de hiresaka amin'ny tatasika hoe ny lohateny de hoe hiaraka. Hiara-miasa, tosika hoe miaraka zany. De faharoa tsika hiresaka momba ny JIRAMA, resaka Rasidy Désiré. De ao anatin'izay tsika ny resaka ny hoe la grande arnaque zany amin'ny resaka IEM sy reto ministra tratran'ny ultimatum hoe au bout de 2 semaines zany na 15 jours raha tsy mahita projet de développement apetraka sy présentena dia ho voaroaka. Zay angamba izy dahory. Hiaraka. Tao anatin'ny presque herintaona zao dia nitsangana ny association Akama sy ny Ami Promada. Le Ami Promada moa dia dikany amin'ny teny frantsay ny hoe Akama taty Frantsa. Olona anankiefatra zay no nanangana anazy io, ary averiko kely le tantara hoe rehefa norobatin'ny sasany ny resaka MCMM dia napetraka sy natsangana ny Akama. Tamin'izany fotoana izany dia raha ohatra nisy namana zany ny antso sy ny resaka tamiko dia nampiseho ny sosiany zany hoe andao miaraka fa tsy misarasaraka. Fa adinindreo raha namandreo zany fa tamin'io fotoana io anie no nahisaka ny mpanorona ny MCMM. Fantatr'ireo namandreo tsara mihitsy zany hoe nahisaka ny tenako zany, tsy mamenatra ny teny zany, nahisaka aho na dia avy amiko ara ny inisiativa nampitambatra an'le parti maromaro dia nisy olona tonga taty aoriana dia tonga dia nieritseritra izy fa tsy mety aminy le izy dia nahisaka ny fomba ny exigence-ko sy ny impératif tiako apetraka ary ny obligation tsy maintsy arahana. Dia nahisaka tsy nampaninona anahy moa zay fa rehefa nahisaka dia nisy ny salasala teo ampovoany teo hoe hanaraka an'asa, hanaraka an'iretsy le mpanakorotana zany. Mety possible koa za koa ny mpanakorotana, tsy maninona mpanetretena ny tenina zany. Aminjareo za mpanakorotana, amiko zareo mpandrava. Dia rehefa niresaka tamiko ireo naman'ireo dia zao no zavatra nolazaiko. Hitako ianareo fa misalasala, amiko tsy possible amiko ny hiara-iasa amin'ireo olon'ireo, fa raha ohatra mety aminareo dia avy aloha mialo reveko seul miaraka amin'ny olona vaovao sy olona izay mifankahazo amiko ary izay manaraka dia manaraka raisiko an-tanandroa ary tsy ho tonga namana ho azy vao mavomavo. Ka raha ohatra nareo misalasala miaraka amiko dia tsara tsodrano nareo, fa rehefa hitanareo mety dia afaka manatona anahy ianareo.
Reo zany namana akaiky reo a. Izy aloha tsy akama fa namana akaiky tamin'izay ory zay fa taty aoriana moa noforonany akama. Rehefa nandeha ny akama, nandeha tamin'ny lalana nandanany, tena mafy de mafy ary tena tsy afenina anareo zany, dia maro ny sedra nahazo ny akama. Ao anatin'izany no tsy maintsy voatery ny sarahana tamin'ny gropy izay mankatoy sy mankafy an'i Ravalomanana. No ny antony maro samihafa dia tsy nanaiky aho ary tsy nety tamiko no ataon'ny Ravalomanana mpiasampiasa. Zay mihitsy manko le izy. Ambadika izy no mitady manipule anahy ary tsintsiko le izy, kanefa rehefa nataoko koa ny testa maro samihafa momba azy, amin'ny alalan'ny fampiresahana aminy dia hitako fa tsy niova le rangahy. Ary teo no nahatonga anahy nanapa-kevitra, ankoatran'ny hoe ny tompon'ny lakile mihitsy no tsy mety ny amin'ny momba n'izany Ravalomanana zany. Teo koa zany vao maika namporisika anahy hoe ohatran'ny marina ihany zany satria raha nanomboka tany amin'ny 2009 jusqu'à 2020 dia tsisy n'inona vitan'le rito ao anatin'ny tolona. Mampalahelo ataoko hoe le ry satria misy koa hoe mbola tanora mbola bandy milay izy, dia milaza kosa hoe antitra Ravalomanana aloha dia tsy ny taona ny famaritana ny fahanterana fa ny fizika na ny fahasalamanao. Ravalomanana mbola manao tenisy, mbola mikotrana tsara, tsy haiko amin'izao fotoan'izao aloha fa mbola olona mijoro tsara izy. Donc amiko Ravalomanana tsy antitra mihitsy, tsy antitra ny Ravalomanana mihitsy hoe dadabe. Ary tsy antso azy koa hoe dada satria izaho manana ny ray aman-dreniko. Dia à travers-an'izay le fifampiresahana sy ny resaka izay no nahatsapako fa tsy niova izy. Dia niataka moa zany izay ary nametraka mihitsy izay hoe tsy mety amin'ny akama izany hoe Ravalo hiverina hitondra ny firenena zany. Ary tsy mety amin'ny akama koa izany hoe i Andry Rajoelina aharitra ela eo amin'ny fitondrana izany. Ny tena nanenjika ary tsy afenina fa tena hoe tena pratiquement tous les jours ary manao publication, manaratsy à gauche, mitety tokantranon'olona mihitsy, dia ireto avy ato amin'ny groupe ny team. Tety tokantrano ary manao izay fanaratsiana rehetra azony natao. Marina tokotrany fa nisy olona maromaro tonga dia niataka tamin'ny fandaharana izany ve tamin'izany fotoana izany. Niataka ry zareo ary atao hoe amanjatony. Izaho tsy hiteny hoe fanatrika an'i Ravalomanana fa tohana tao anatin'le ligne éditoriale narahany izany ve tamin'izany fotoana izany, izay lasa hoe sahia, ndao sahia amin'izao fotoana izao. Kanefa tsy nampaninona ny akamo zany satria lalana tsy maintsy diavina ary ny tena hoe mahay mitondrako ao anatin'izany atao hoe tolona izany dia tsy maintsy mametraka ny lalana tokony andehanana. Le araky ny teneniko foana hoe Fleury Rakotomalala zany tsy mbo karazan'irony le olona misolelaka izany na mpisolelaka. Ka na dia efa hita raha fa tsy mety dia mbola ho terena vaimanta ihany, tsy karazan'izany nga Fleury Rakotomalala. Noho izany ka raha 10 taona tsy nahavita tolona izany, akoto lanin'ny kiaro ohatran'izao ozy izy, inona no filaza azy, maninona lanin'ny kiaro efa nanidina ozy izy. Ka tsy hoe i Andry Rajoelina mematotra
raha valomanana mihevery fanantenana mihevery fanantenana, ny olona mpanaraka ny raha valomanana ka tatahotra, miala tsiny aho fa tsy andeha andany fotoana amin'izany a, tsy afaka ny andeha andany fotoana amin'izany a. Ny olona eo akaikin'ny raha valomanana raha niataka tamin'ny daholo, olona nitolona firy taona taminy, tapitapoka eo ovain'olon-kafa ny directeur de campagne-ny, olona tsy fatam-piaviana taiza, tsy fatam-piaviana taroa, niataka taminy ny olona, tsisy fanazavana, tsisy ninona. Jerena koa nefa ny relation international, ohatran'efa tsy dia ao tsonoko io a, sauf angamba ny any amin'io Union Européenne noho ny resaka Louis Michel, fa naizany zany samy afaka mandondona any daholo. Dia teo no nahatonga ny nanapa-kevitra hoe non, tsy maintsy mametraka hoe autant nous-mêmes on crée notre opportunité et notre chemin. Izay manko ile principako zay hoe ny ahy aleoko mamorona ny lalana andehanako, je préfère mourir de mes idées que mourir par celle des autres. Dia créeko ny lalana, ny ezahako ny convaincre ny mpiara-miasa amiko akaiky, zay le olona efatra niaraka tamiko tamin'ny voalohany zay, efatra zay ho a, dia niasa mafy zay. Dia rehefa tonga ny procès niady tamin'ireto nitorian'ireto le zanaky Ravatomange reto, dia faly ery ireto mpanenjika ary tena ny natao mihitsy hahenon'ny Rakotomalala Fleury azy hoe mbola aiza ny anjoanao, io fa ina mifatinao anao. Dia tamin'izay fotoan'izay moa mody nanao, ilaina manko ny fanetrehetena reto rehefa manao zavatra. Nody nanao antso aho hoe ao anatin'ny combat no ahitana fa tena akama miaraka aminao. Nataoko sarisary zato teny ohatran'izay izy a, kanefa ny tena misy fototra famarinany izany antso izany. Ao anatin'ny combat no ahafantarana hoe iza ny teny akama, iza ny tena akama. Tsy afenona fa misy olona avy amin'ny team amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny akama, misy olona avy amin'ny mampara ihany koa miaraka amin'ny akama, satria matsapa fa tena marina tokoa fa lalana diso ary tsy handroso mihitsy Madagasikara raha mbola te hifampisilelaka ohatran'izao foana no atao. Arabaina ary saorana an-tanandroa ireny olona ireny zany, satria mahafinaritra na ny fiasan'ireny olona ireny ary ao anatin'ilay groupy sy ny fifandraisany. Ka rehefa nilatsaina sy nitabatabaina ohatran'izany Fleury Rakotomalala, dia ny akama mihitsy zany natakena ary niezahana ho sarasarahana. Taty aoriana navita dingana ny akama, dia amin'izao fotoan'izao manomboka misy mandefa mesazy avy any amin'ireto groupement team mangataka fiaraha-miasa. Izao ny zavatra lazaiko anareo manoratra ireny. Voalohany indrindra aloha Fleury Rakotomalala tsy andeha hiala tsiny amin'izany raha valomanana izany mihitsy. Lazaiko aminareo marina zany, les yeux dans les yeux. Tsy namono olona na hoe nangalatra ka hoe izao no andeha hiala tsiny amin'ny raha valomanana. Adala ve nareo? Mba mieritreritra ve nareo manoratra an'izany aty amiko? Tena mba mandinika ve nareo manoratra an'izany aty amiko? Misaina ve nareo mandinika an'izany aty amiko? Raha izay, raha nieritreritra nareo fa tokony hiara-iasa tsika na hoe hitambatra andeha hanongana ny andro tao anatin'ny fankasartonana, ahoana moa zany, tao anatin'ny andro sarotra nareo no tokony nanolo-tanana
sy nandondona taty aminay hoe na ny antso anay avy fa hiresaka aminao zay fa tsy hoe efa mavita dingan'izay vo inonareo manao mandambilambo amin'ny soratra tsara-pasoka ary nandrasana mihitsy aloha andao pase ny herinandro efa fantatro ane efa nolazaiko tamin'ny mpiara-miasa amiko ane jerenareo tsara ho any fa tsy maintsy misy gropin'olona angataka sy hoe hiaraka amintsika zay tsy contre mihitsy miaraka amin'ny individu na avy any amin'ny mapary izy na avy any amin'ny tim izy na avy any amin'ny MFM izy na avy any amin'ny leader fanilo izy na avaizany nisy azy na avy any amin'ny antoko madio izy na avaizany nisy azy na avaiza na inona fahadisoana nataony rehefa tsy namono olona fotsiny ka malala fahadisoana izy hoe diso lalana zay fa ohatra ny hitanay fa tianareo ty mety de andao hiaraka de miaraka tsy mety aminay tompoko ny hiara-iasa amin'izany ravalomanana zany fa alao azava ny resaka efa oviana raha tianareo fantatra firy volana efa firy volana tany amin'ny voalohany mihitsy nefa nisy olona nanatona ny gara-valomanana za zao mihitsy naniraka olon-dehibe hoe lazao izy fa io procès any amin'ny cour pénal international io ne ianao no avitra amin'io ary tsy araky ny akamarery na tsy araky ny tamin'izany moa mbola MCMM tsy araky ny MCMM irery zay mety vola olany amin'izany nisy olona efa nando jusqu'à hauteur ana 50 000 na 100 000 euros ho an'ny avocat amin'izany nanaiky olona io fa Fleury Rakotomalala ny relayer an'le procès engagé olon-dehibe mifanaiky zay nisy dépense engagé koa tamin'izany avy aty amiko ary avy amina olona anankiray hafa koa fa rehefa nolazay ny gara-valomanana hoe mba ahafahana mampiazakazaka n'io zavatra io zay izy no azo tombontsoa voalohany indrindra zavatra hafa mihitsy ny zavatra navaliny ary aleoko tsy teneniny eto fa manala baraka satria tao olon-dehibe loatra no nitenen'le izy de manahirana zay no natsapako aloha voalohany indrindra fa tsy niova le rangahy raha hieritreritra ny tena fivanana sy ny zavatra tokony apetraka ny Madagasikara izy de tokony saisisseny izay tremplin zay tao ihany koa ny testa hafa tena convaincu anao hoe non tsy possible amiko ny hiara hitolona amin'ity rangahy ty sy hiara hiasa aminy tena tsy niova izy fa ny vavany fotsiny no miteny mody mandina fa ao anatin'ny fony ao tena maratra ary tena maratra donc raha hiala amin'ny andro rajelo tsika ka hiditra amin'ny ravalomanana ce sera du pareil au même hoa tamin'izay andro zay ary mbola valable zany amin'izao fotoana zao ka raha ohatra nareo hieritreritra hoe hiara-iasa aminay hiara-dia aminay tena tao anatin'ny fahasarotana zay na 1 centime na 1 euro raha ny kotinay re olona ary tsy afenina fa mbola hitady zay rapitso satria ny combat mbola mafy fa io vitanay io tsy hoe miavona amin'ny fahatongavanareo zay tsy izay le resaka fa raha ohatra nareo hiara-iasa aminay hiaritolona aminay dia manaraka ny lalana zay efa mifaritanay ny lalana mifaritanay dia
ny any andrehana mpangalatra sy ny nanao ny tsy nety rehetra tao anatin'ny firenena. Mitondra ry zareo amin'izao fotoana izao. Ianareo miteny hoe atody miady amam-bato. Tsia, tsy marina izany. Vahoaka tompoko ny aty. Vahoaka ny manohana an'ireo akamireo. Ary maromaro ny olona ny manontany hoe Roviana no miainga le izy. Averiko, tsy mihidy tompoko ny varavaran'ny akama ary tsy manana droit manao an'izany aho. Fa raha andeha hiantsampy amin'ny hazo tsy mbola siora dia tsy mety aminay zany. Tena tsy mety aminay zany. Fantatro fa manana chance betsaka zay te ho candidat any aoriana any hiaraka amin'ny akama. Kanefa ny akama koa tsy miantsampitsampy fotsiny amin'izao satria afa baraka izy raha sanatria olona fa tonga amin'ny fitondrana izy dia ny anavitra ny orinasany ny mahamaky azy fa tsy ny fahoriana mianjady amin'ny malagasy. Tsy azonay atao zany ary tsy manana droit zay hamitaka an'ireo vahoaka mingoty miandrandra zavatra tsara sy matotra ary mahitsy feno famarinana ho an'io firenena io. Tsy mihidy ny varavaran'ny akama fa misokatra midanadana. Fa rehefa tonga ao ianao dia tsy maintsy ny lalàna fototra no arahanao ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Ary tsy mienatra ny akama miteny an'izany na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Azonareo hatraina ve fa ao anatin'ny 10 taona dia tsy resaka afa-tsy Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Na teo amin'ny fitondrana ary Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia fananinana mipitehana daholo ny information, désinformation, ny infiltrena ny gouvernement, ny ministère, ny présidence mba hahafahana mandrombaka fitondrana amin'ny alalan'ny doublon sy ny karazana. Tsotra loatra le rangahy. Kanika le fahatsorany nafolaky ny sasany any amin'ny détournement sy ny karazana. Soran'Andriamanitra fa nandraingiraingy daholo ireny olona ireny amin'izao fotoana izao. Tsapany tsara amin'izay fotoana izay fa hoe ny firenena manakasina ny tsy azo anaovana ratsy. Ary ny olona manakasina tsy azo fitapitahana fotsiny amin'izao. Aiza daholo zao ny olona diabolisé andratsiraka dité. Misy tompona gazety anankiray izay tena nanao mihitsy. Zao izy zao manomboka marary ary le aretina nanendrikendrehany Ratsiraka Didé no mahazo azy amin'izao fotoana izao. Mety mahatsapa ve izy hoe ny zavatra niteneniko ity sy nanaratsiana an'le olona no mahazo ahy? Mino aho fa tsy tsapan'io tovolahy io zany, io zoko be io zany. Ataoko hoe zoko satria efa lehibe le dahy. Ka mba ho valiny une bonne fois pour toutes, misokatra amin'ny varavaranay, mila anareo zahay. Tsy afeniny zany, tena mandainga kosa aloha raha miteny hoe tsy mila anareo zay, nareo individu, fa tsy hoe nareo parti. Ka hoe tonga aty nareo parti zany dia ametraka hoe io indray fa tsy maintsy ny team visible devant, négatif. Aza mandeha aty akory zany ny eritreretinareo. Rehefa tonga aty dia ny polo akama no anaovana amin'ny lanonana. Fa tsy hoe iny dia hanao don dia samy manangana daholo dia tsy maintsy team hono no anaovan'zareo. Azafady, raha mahavita tonga dia nanaova levée de fonds. Zao anie misy
mba mihainana amin'ny radio sy ny tele. Ny akama zao tena misikomponitra mihitsy, sady manenjika ny avocat, manenjika ny aty sy ny aroa, mbola manenjika ny any amin'ny fanampiana ny sud. Raha ny toa tsy mahena hoe parti mipetraka ao amin'ny renivohitra ireo manao hoy na amin'ny Mapara raha tsy manao tsy manao amin'ny Mapara satria tolo-tanana avy any amin'ny UNICEF sy ny BAD sy ny FID. Non, PNUD manko no ary ny DA no zarazarainy zalahy de lazainy hoe avy amin'ny FITI. Fa tsisy an'izany hoe FITI na Mapara mizara fanomezana ho an'ny vahoaka ny atsimo zany. Détrompez-vous, c'est pas vrai. Ce n'est que du mensonge. Amaranako azy sy amtinako azy de hoe tongavo nareo tsisy olana mihitsy fa raha tonga aty aminay nareo de ataovany anaty paosy aloha le resaka dadanareo fa ny anay tsisy miantso dady zany aty fa samy manana ny dadany. Ary olona efa lehibe daholo ny aty fa tsy zazakely ka olona efa 50 taona mbola hiantso any hoe hafa ihany dadanay. Tsy possible aty aminay zany. Tsy mety aty zany ka misokatra amin'ny varavarana raha ho avy nareo. Fa rehefa tsy avy moa nareo atao hoana, mitohy foana ny lalanay ary ny anay efa mifaritanay io, tsisy olana aminay. Certes, le défi est énorme, mais c'est toujours un défi. On va tout tenter. Lavitra tokoa le lalana ary tsy afenona fa tena combat. Tena combat ary hitanay ary tsapanay rehefa miconsultena ny maromaro sy mifampiresaka. Ny maromaro aty zany dia hita hoe io ny lalana. Ary ho azavaiko moa le izy rehefa aveo par rapport amin'le dossier Jirama ihany koa mba ahafahany rehetra mahalala hoe fa maninona no Rasidy no gadrainy, fa maninona Roly no migadra. Roly ny avy any Maviatanany tsy de mba tsy fantatrareo zany. Hoy hiditra am'izay resaka izay tsika rehefa aveo ndao ary.
Satani mwa singita kwareko Tanagana tingiza isi kwa tagala mina samama Tamina snaita kwa sabarangi Amameza simlove Amama komna zanti ya ize Amameza simlove Amama komna zanti ya ize Okej, lasa aloha fa sao dia tsy tapaka akory ty. Bon, iresaka momba ny jiramatsika ary zao raha tsy mahazaka famarinana tonga dia miala tato fa aza miditra ato akory fa tsy ilaina akory nareo lany fotoana fotsiny ato nareo aleo nareo mijery film hafa na ohatran'izany fa tsy zakanareo ny famarinana ato. Takan'le ngara velomana tsoa teo zao dia tsy fantany akory nefa resaka tratra hatramin'izay ary anisan'ny akuzenan'ny ngafleurerako eto malala hoe aza mena solution André Rajoelina fa maninona ary izy meno solution. Maro ny olona nitaraina an'izany ka rehefa tsy mahafantatra an'ilay zavatra rangaty amen'ny olona 25 000 zao manko tsy maremarika zany tsika menankavy fa hatramin'ny naresy an'le rangahy tamin'le procès iny nanomboka tamin'ny zoma heriny zany dia tonga dia ne maromaro le fake miditra aty amintsika dia miditra manaratsy sy mezaka ny anapotika zany. Dia tantôt izy mody misoloky hoe olon-davalo, tantôt izy mody misoloky hoe zao fa en fait reny olona avy any amin-drala bleu any zany ry Bluestone ozy le akamazay Pablo moa fiantsoantsika azy satria rehefa jerenareo tsara ho any tarehan'le risy Pablo Escobar ny Pablo Escobar le misy volombava fotsiny eto mahasamy hafa azy fa raha fantatrareo ny tantaran'izany Pablo Escobar zany dia tena système Pablo Escobar mihitsy no atao amin'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao. Ny Pablo Escobar dia miafina tamin'inona izy teo fametrahana famonoan'olona basy tafondro sy ny karazany tonga dia plastifieny ny tranonao raha vao mandahy azy ianao fa ny antsika indray amin'ity indray mitoraka ity raha vao mandahy ny zavatra tenenin-dralahy na manapoaka ny dralahy mamoaka ny famarinana dia tonga dia ny lalàna manokatra ny varavaran'ny tsehafa na tanimora. Zay dia izy. Zao ny zavatra lazaiko anareo momba n'ity jirama ity. Za aloha zany tsy afeniko fa fantatro tsisy tsy mahalala n'izany hoe Rachid sans désiré zany. Raha mbola olona hoe manam-pahendrena
mahay mifandray aman'olona, manaja olona, dia malala an'izany Rasidy izany. Ary Rasidy dia zanaka olona ambony tamin'ny Première République. Tsisy tsy nalala an'izany Rasidy izany tamin'ny Première République. Adiniko moa ny se documenté momba ny dadan'i Rasidy, fa Rasidy izany dia anisan'ny teknisianina malagasy amin'ny resaka angovo mahay. Tadidiko tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka, directeur atao amin'ny Jirama tao izy, dia nisy tournée nandehanana niaraka tamin'ny ministry ny énergie, ministry ny angovo, Rasoza Charles tamin'izany taty Frantsa. Nijery an'io tovolahy io nanao fanazavana sy niaro ny projet mpanjakana, dia tena fasciné hoe tamin'izay andro izay tena raha nanana pouvoir dia niteny hoe, satria tsy le moment ne supportait pas zany, fa hitako hoe ministrable dezy, zay manko ny fiantsoana azy, dezy ho an'ny olona akaiky azy. Nanontany azy aho taty aoriana hoe hono ary se, hono ary akamo, izy akama zany, hono ary akamo, manino ny lara ministra? Aza ampidirinao amin'izany azoko be, sady miondrikondrika izay izy, aza ampidirinao amin'izany azoko be, tsy mety amiko izany ozy izy. Taty aoriana indray, Rasidy Ordeza, ialana ely ty tokony premier ministre, mety amilany ely ty za plasina premier, aza ampidirina amin'izany azoko be, io indray ianao fa hanondrana. Satria tena tsy afenina, nisy fotoana tamin'ireny periodin'ny Homera Berzika ireny, nisy ny fitadiavana premier ministre mahatoky, sy atokisana, manam-pahendrena, tsy andeha hanodikodina, fanao zavatra mahitsy, correspondra tanteraka ny Rasidy Désiré, tsy nanankizy. Mety amiko zao hoe aza nanao an'izany azoko be fa manjary mahabe fahavalo zany, atao rato amin'ity Jirama ty efa sahirana. Zany hoe raha tiako brosena aminareo zany ny personnalité any Rasidy, zay moa ko ny fiantso azy na hoe Dezy, dia olona faran'izay tsotra, magnetry tena, ary anisan'ny teknisianina malagasy mahay fa tsy ao anatin'ny fanodikodonana. Ny fantako tety ivelany aloha zay, satria rehefa miditra ny tokantranon'ny Rasidy sabotsy après-midi manko ny fihaonany amin'ny rahalahy mifampidinidinika, intaosy na DG Rasidy na directeur, tsy nisy zavatra niva atao amin'ny tokantranony ka hoe exébulant, ino izy teo hoe lasa mivadika luxe tapoka zany, zafady toko, vadika luxe tapoka ny tiako tenenina, ka hoe nisy zavatra lafo be, tonga de hoe jerenao zany, ohatra hoe misy famantaranandro pendule ery zany mipetraka ery, de tonga de fantatrao ny valeurany hoe tony 500 millions, misy manko zany. Tsisy niova. Bokin'ny Rasidy mbola mikorota, izy manko mamaky boky be dia be mihitsy izy. Izy tena intellectuel le bande, tena si on veut chercher un des intellectuels valables à Madagascar, Rasidy le. Je suis désolé, tena zany tena estimeko le bande.
rara ny olona estimeko ohatran'izany a, fa izy discret izy ary rehefa miresaka izy a de tsy mi-offense anao mihitsy izy. Hainy ny resaka aminao ary hainy manazava aminao hoe diso zany teneninao zany fa izy tsy mila miteny hoe diso. Inay moa zany ny resaka de io énergie foana. Tamin'izany fotoana izany nisy resaka rachat amin'ny detin'ny JIRAMA satria nisy société financière zay ny représenteko tany Madagasikara zany de hoe sahatsika mividy ny detin'ny JIRAMA fa inona ny azo ifanarahana amin'ny fanjakana malagasy. Zay zany ny fampiresahanay ary hoe tena manaraka procédure mihitsy ny zavatra saika atao. Olona tsotra izy ary tsy mba rasidiny hoe andeha hijangajanga nandeha hoe hifrimifrimy amin'ny voiture de luxe, nandeha hoe hanao excès. C'est un gars doux, classe, mais simple, propre. Petrapetraka tsara ny fahadiovan'ny tranony sy ny karazany. Tsisy niova hoe ry mivadika luxe. Gaga ianao raha maheno hoe amin'le gazetiny mpitondra hoe enrichissement illicite. Fa rasidy ve zany tena fitahany azy zany e? Fitahan'le rive zany satria inona ary ny enrichissement an'le bandy? Ny tomobilin'ny rasidy tsy luxe. Ny kiraron'ny rasidy kiraro normal tsy hoe ratsy na hoe le luxe. Mamaky de mba fantatra ihany zany hoe ozy izy miboaky kely zay hoe Bexley iny tonton tsy de mavoa. Fa rehefa mba miakatraka amin'ny Finsbury io izy zany raha ny référence gasy de efa manomboka miangaingy. Zany hoe any amin'ny 200 € any zany ny paire. Fa mbola tsy luxe zany. Jerenao izy tsy manao hoe famantaranandro, ny famantaranandro tsotra. La limite hoe bosy angamba mety tsy de luxe akoho. Bosy zany ne c'est même pas 200 € e. Fa tsy hoe Cartier nanaovan'le bandy na hoe ino izy teo Omega. Gaga ianao zany mamaky an'izy enrichissement illicite. Bon, sur le coup zany nieritreretra hoe vakiko le izy zany a. De mipalan'ny olona moa zao hoe tsy izy rery ny gadra any fa ohatran'izao a, ka tsy maintsy asiana miaraka aminy. Fa io zany zay no manomboka eto de miteny aho hoe rehefa tsy tatonareo marina lavako eto dana miala akapoy amin'ny rindrina ny loha. Fa eto rehefa tsy mahazaka marina de tsy afaka miaraka amin'ny akamo. Tadidio zay. Voalohany indrindra talohan'ny 2009 efa nanomboka niakatra ny résultat-ny JIRAMA. Tamin'ny ratsiraka niala teo aloha positif ny résultat-ny JIRAMA, quoi qu'on dise. Ary tsy nisy an'izany délestage zany tamin'ny andronay zany, ary fier zay miteny an'izany. Fa rehefa tonga ny dadanareo, zavatra afa tsy fantatra zay inona ny tena natao tao, fa za mikarama firy tapitrisa, nisy ny délestage. Tsy azo lavina zany tamin'ny andron'ny Ravalomanana nisy ny délestage. Fa na izany na tsy izany kosa nefany efa nanomboka tafakatry Ravalomanana ny situation ny JIRAMA. Zany hoe izy ihany nampidina azy tao fa izy ihany nampiakatra azy avy eo. Efa nisy trajectoire hoe en bonne voie na ny FMI sy ny Banque mondiale raha nanaiky hoe tafidina ambany ty fa tafakatra le bandy any avy eo.
Tsy midika akory zany hoe exploit satria le zavatra nety teo no mijotso. De raha nampiakatra ianao de tsy midika zany hoe ianao no tena grand. Satria raha tena grand ianao tsy mijotso le mouvement. Fa miakatra de manière tangentielle. Fa naizana zany rehefa tonga le andro radiel dia nidina ary nikapoka tamin'ny tany mihitsy nandogira ho ny fitenenana ny JIRAMA. Nojerena ary misy profon'izany aty ny bilan, ny rapport financier nataon'ny kabinetra mpanara-maso ny fitantanam-bola ny JIRAMA ny 2011 efa tena fitetaka any amin'ny farany ambany ny JIRAMA. Ianao moa ny tena zany zafady fa misy message ty Oui, alefaso eto ny anarany fa raha tsy fantako ny anarany tsy tadidiko ny anaran'le olona. Fa effectivement nisy an'izay tao alefaso eto ny anarany tompoko zafady raha mihaino ahy ianao. Dia nikapoka tamin'ny tany ny JIRAMA ary rehefa jerena ny bilan sy ny compte ny rapport financier ny JIRAMA 2011 dia nisy zavatra tsy mazava maromaro tao, entre autres ny nandanan'ny vola 80 millions 80 milliards ariary. Sy vola raha tsy diso izay 1 500 000 FF mipehana orinasa zay membre ny conseil d'administration ny tompony zay soi-disant miara-miasa amin'ny JIRAMA. Misy appel d'offre maromaro zay nizoena hoe urgence de nefa anfaverana olona akaiky ny fitondrana na karana mandalo sy miara-miasa amin'ny fitondrana. Ao zany misy ny prétenant, ao misy karana favorisena amin'le zavatra fa délai DG tamin'izany dia tratran'ny menasy petraka kosa ianao amin'ny toerana. Voamalomomaly nisy olona maty amanjatony teo Antaninarenina zay lazaina hoe 700, tsy marina ho azy zany. Amanjatony ny olona maty teo Antaninarenina teo. Ny lundi noir tsy kotiana intsony. De ianao DG eo amin'le orinasa de asaha maly ve ianao an'izay baiko tsy ordre ataony dalao? Hoy mihitsy Rachid tamin'izany, za Fleuret tsy te ho faty tanora, tsy te ho faty bonheur hozy izy, miezaka mafy manao ny asako atao. Fa lazaiko anao fa ny ambiansa zava-doza ny zava-mitranga atao amin'ity JIRAMA ty. Comprendre ny lala izy zao. Comprendre ny lala. Misy ny exécutif zany tamin'izany tao amin'le hoe JIRAMA. Fa tsy ny exécutif no manome ny programme hoe ty lalana hitondrana azy de avalisen'ny conseil d'administration. Fa un membre du conseil d'administration pèse plus lourd que les autres, tant sur la décision que sur la direction que la JIRAMA prenait à l'époque. Zany mahatonga an'le misy appel d'offre de atao hoe urgence de tonga de
ohatran'io covid am'izao fotoan'izao ary zalahy manambitana tena manambitana le rony a amin'ny covid io ny hoe raha miteny anareo aho a hoe misy facture ana orinasa anankiray tonga de hoe any amy 20 milliards FMG tsy maintsy mandeha io na misy vola na tsy misy eo amin'ny trésor satria équivalence le izy normal be raha tsy maintsy migadraina le bandy tao amin'ny ordonnancement any tamin'ny mora manko zany am'izao fotoan'izao le voatery tsy maintsy nanaiky fa nanao fanodikodona olona nanodikodina miliara maromaro ve de sprinter roa ny anana ny telo ohatrany mba tsy mitombony zany a olona nanodikodina miliara maromaro raha sidy ve de trano anankiray ny tranony et en plus trano briky marina fa trano gasy madio tsara le izy ny tokotany raha misy de misy 200 mètres carrés nanodikodina miliara maromaro ve raha sidy de any taosy izy nipetraka fa tsy mba hoe any Ivandry na Ambatobe ohatrany sasany na hoe Ambohibao na Ivato na Andranotapahany ohatrany tsy milamina zany a jerena ho any compte ny JIRAMA nisy an'izay recommandation nisy an'izay fuite anankiroa zay nandeha fitsarana ny tongony herinadranary mampianina ozy Yanamar je dois stopper tout ça nandeha ny enquête sy ny investigation tao amin'ny JIRAMA vita tsara ny dossier rehetrarehetra tonga ny fotoana fisamborana de teo ny nandeha ny fisamborana ny Claudine satria nisy gendarme tompona ndraiky mpanjakana ambony namadika tamin'izany andro zany anankitelo izy ireo zany hoe ilery ny tokony samborona mivoaka miliara maromaro namadika reto gendarme raha tadidinareo tamin'izay andro de nisy tenenana mihitsy hoe ary to gendarme daholo no nisambotra ny Claudine fa tsisy hafa tadio tsara zay zavatra nisy zay de le fitondram-panjakana tamin'izay fotoan'izay tsy nanohy za moa gaga fa tokony raha izaho mihitsy no nitondro de vao mainka ny samboriko daholo tsy nampaninina mihitsy ny sambotra ny rehetrarehetra miara-mihinana izy am'izay mba mifampidinidinika ao izy fa lasa natahotra tsy fantatra ny antony le fitondram-panjakana ny sambotra le ankiray rehefa nandeha moa ny dossier de manjary afaka madidio tao le rony de lasa misy mitondra orinasam-panjakana am'izao fotoan'izao fa tsy izay toko ny tena zava-dehibe amin'ity zavatra ity tadidinareo any teny teo hoe Rachida ialahy ty ministrable masapidiriny lamo zany io izy Rachida raisy le ty premier ministre fa manomboka mandeha ny aniny tractation za le izy aza-pidirina zany baikiny so sa aza teniniko anareo rehefa tsy mazaka ho akapoy am'riny ronany loha tsotsotra am'ty fitondram-panjakana ty managadra olona avy any amin'ny faritra tena tsotsotra ray zay faro mba hanapotehana an'reto rahalahy tehitra moa zoko Maurice raha miteny hoe côtier ary marina ny azy satria péjoratif indraindray ny tenenana am'le côtier ary tena marina ny nao zoky ka aleoko atao hoe rahalahy any amin'ny faritra mba hanapotehana
anyreto rahalahy any amin'ny faritra satria tsy afenina fa manomboka tonga saina zao ireto havana sy fianakaviana avy any amin'ny faritra hoe ndao rangatsika hivondrona fa nahoana mihitsy tsika ny hoe atao an'izao ary tsy tonga teny hoe bandio raha tsy tsika lasa imezana Antananarivo ane tsika amin'izao fotoana izao hoe lasa henatra ho an'ny Madagasikara ane tsika amin'izao fotoana izao hoe efa manomboka mifampidinidinika amin'ny bandy sady miaraka amin'ny Antananarivo zany io fa tsy hoe manavanava tena zay le zavatra mitranga mako endoranga fampidinika tsika efa misy zany tokoa ary tsy maintsy fantatry ny mpitondra fanjakana zany satria tsy maintsy misy ihany koa mipamadika ao anatin'izany zavatra rehetra mandeha zany décapité eo zay le misy zany hoe zay azafady zokomorisa zay rahalahy avy any amin'ny faritra zany ka tatahorana mety afaka supplanter an'le ry amin'ny échéance rapitso na rafakapitso izy moa aza manofy fa tsisy an'izany tsotsotrony izy j'en suis convaincu de décapité-na ireto rahalahy avy any amin'ny faritra sy fianakaviana fa tsy misy afa-tsy nofa ihany ny raisiny zay le olona efa mipetraka ela tao Antananarivo ny ray aman-dreniny de manana introduction zany mifandray amin'reto tsy manjary reto de tafiditra ministra ary io copain coquine naniao copain copine nazo compte rendu maheno amin'ny ministéran'ny environnement any izy menakavy daholo ny anatin'le ministère i tonton tantine i cousin cousine neveu nièce zany ny zavatra mitranga de hoe farano tsisy kozikokoty zany tena mbola tadidiko foana zay resaka zay tena amin'ny aéroport ivata nga Bluestone ny tena zany tsisy kozikokoty zany io fleury maninona ho aray Camille Vital ny toanana raha Camille Vital ao ny toanana de za miaraka aminareo tsy azo averina amin'ny côté zany ny fitondrana tsisy kozikokoty zany ozy izy nihiratra amin'ny voamasoko tamin'izay de io izy io fa ny tena important anatin'le resaka troisième point de izao inona ny zavatra ifandraisany Roly amin'ny ka Rasidy Désiré de sokafo tsara ny sofina ary vahoaka malagasy mba hahafahanao maheno tsara azy zany Roly zany aloha sauf misy contrat tena hoe manaiky jusqu'à hatramin'ny farany Roly dia tsy ho tafavoaka ao tany mora tant que mbola ity fitondrany ity ny tonga aza afaka ny atana milaza ny akama ho retany rendanitra fa hiditra amina procédure manenjika ny zavatra tsy mety rehetra natao sy nitranga tao anatin'ny firenena tafiditra ao anatin'izany ny resaka jirama tokony ho fantatritsika malagasy fa tamina resaka acquisition na bien immobilier zay mijoalajoala taty Frantsa dia anisy ny ankety ny diligenten'ny
Parc national financier frantsay zany, PNF. Nandeha io ankety io ary lasa lavitra. Rehefa tonga ny fangalana ny dossier ary nangataka collaboration judiciaire zany, misy filaza azy amin'ny terme fitsarana fa zay no akaiky ny vahoaka, dia nandany gouvernemanta maorisiana. Nilaza ary natao retany eran-danitra fa reprenaivan'ny akama io ankety io. Maninona ny akama no ireprendre an'io? Satria ny akama dia miara-miasa ary hiara-iasa amina structure constituée aty a Frantsa. Zany hoe eto manko nareo koa mila mihaino zany. Hiara-iasa amina cabinet international amin'ny resaka investigation financière amin'ny alalan'ny grande délinquance financière ny akama. Mila volitsika am'izany ry vahoaka. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Parce qu'on est proche du but et de la victoire. Maromaro ny budget am'izany. Satria le olona mila mandeha ny voyage oa hatrany Maurice, Seychelles, Hong Kong, Macao. Fa hitahita le izy hoe ato daholo fa tsy maintsy misy zavatra officiel diligentena ahafahana mamatotra sy mametraka ny zavatra rehetra. Tsy ho vita fleurir rery zany. Fa mila nareo ary efa niteneniko nareo hoe il y va de ma propre sécurité et de ma vie. Maintenant, vous ne réagissez pas de votre côté. Vous qui souhaitez tant pour le changement à Madagascar, mais finalement palabra fotsiny, de miala tsiny fa tsy ho tanteraka ny zavatra zay eritreretintsika apetraka. Budget ambony, aftinionoty, prosenionoty, fa io kosa dia matevitevina ohatra le fitenenana, matratratra any amin'ny entre 60 à 80 000 euros. Raha tena vahoaka mariny tsika, vitatsika zany. Ary za mino fa vita zany. Tsisy mandalo aty amiko ny vola am'izany fa tonga dia any amin'ny le cabinet sy ny avokatsika mba hampazava ny resaka zany. Ka izao, rehefa nandeha ny enquêten'ny PNF zany, Parc national financier, de teo am'izay le collaboration niaraka tamin'ny gouvernement mauricianina zay izy bloqué. Vous allez me dire, mais comment vous allez faire? Aie confiance en moi, je peux pas vous dire. Je peux pas dire publiquement pour l'instant. Pourquoi? Parce que les trucs se mettront en place très rapidement. Zavatra tedaviko aminareo fotsiny de zao hoe malakilaky koa nareo manao effort mba ahafahantsika tonga de manomana zavatra rehetra. Inona ny fandraisan'ny kahany Roly sy Rachid Désiré? Ny antony hitazomana ny Roly ao am-ponja tompoko ary ny tsy maintsy namoronana ny Roly dossier. Mitandrena mafy ianao ny akamo amin'ny zavatra hoaninao, ampigadranao. Ary vao tsy salama ianao de atao voaretany ho ren-danitra aingana satria en danger ny sécurité anao. Ny aminao zany Roly.
Zao le izy. Ary tena isaorana betsaka androly. Nanana courage izy ny se constituer témoin taty a Frantsa. Atahorana mafy zany ny hoe hialao a Madagasikara roly ka andeha anjoy an'ny la Frantsa dia afaka manohy ny investigation sy izay zavatra tokony atao ny tribunal frantsay. Tsy maintsy gadrainy roly ahoana ny ahafahana maîtriser azy ao an-tanimora izy tsisy risque. Zay ny antony namoronana dossier ho azy par tous les moyens. Raha izay. Ohatran'izay ihany koa toute proportion gardée ny Rambola. Raha tafavoaka koa Rambola ka hoe mivoaka aty ivelany aty, sahirana koa ry zalahy satria efa misy zavatra ihany koa nataony Rambola taty. Malgré zany le bande nanao folaitra misy zavatra pozitiva ihany efa ninisy eny. Fa zay zavatra iny nefany tsy de tena impulsion loatra fa il était sous ordre. Donc misy initiative n'olon-kafa zany ny exécuteny. Ny Nga Désiré indray Rasidy de tena vavolombelona tanteraka izy ny amin'ny zavatra tsy mety sy izay zavatra nitranga tao amin'ny Jirama. Qu'à partir du moment zany raha ohatra hoe reprendre indray ny enquête sy ny investigation de plus belle dia en danger ny olona nanao ny détournement ny biens sociaux tao à Madagasikara. En danger satria tafatra teneniko anareo ny avocat atsika William Bourdon no ni-initié ny procédure judiciaire tam'izany ary izay no antony anisany natongavany tany Madagasikara rehefa nafara ny gouvernemanta Hery Rajaonarimampianina entre autres. Tokony ho fantatritsika malagasy zany. Zany hoe nandeha zany ny procédure rehetra ny investigation rehetra fa bloqué tao Maurice. Tsy sarotra raha avako no midébloqué an'izany fa malahelo moa ny tena voasambotra Rasidy tsy innocent. Iny fisamborany za tena miteny anareo tsy resaka Jirama iny. Tsy resaka Jirama iny fa tena matahotra mafy ry Lerone sao de tafaporitaka Rasidy ka kobokobon'ny justice non na enquêteurs internationaux amin'ny resaka haute délinquance financière na hoe grande délinquance financière dia milaza ny marina satria tsy maintsy protégena manko ny olona amin'izany rehefa tonga amin'izany dia tsy azo samborina izy na inona fanondriana tiany fitondram-panjakana malagasy atao isamborana azy. Tena alohan-dralahy tonga dia teny bonheur tonga dia nampidiriny hoe izy aby moa mety hananana risque satria raha ny zavatra vitan'ny Rasidy ho an'ireo bandy ireo malgré Rasidy tena contre mihitsy satria natao ohatran'ny ho faty izy tamin'izany. Ireo bandy rehetra anie mamono ry Fleury. Zava-tsoa ny vitan'ilay ry. Donc sur 4 points arak'ilay nazavaiko teo tena hoe motivé adiboy io bandy io. Zany koa ngambany quelque part ny mety mahatonga ny resampa tsy azo averina premier ministre
satria sarotra amin'ireo sampana andeha hanagadra an'izany Rasidy zany. Sarotra aminy zany satria anisan'ny hoe raha tena hoe fianakaviana mety mihoatra angamba fa akaiky an'ny rainy zany Rasidy zany tamin'ny androny. C'est une famille honnête, la famille Rasidy. Alatsiny atoko. Aza mba atao an'izany kosa le bandy e. Raha migadra Rasidy de tokony mbola hisy bandy io. Migadra zany nga Pablo Escobar ohatra, na i Bluestone, miaraka amindreo le voatorotoro tamin'ny procédure. Aza atao an'izany le izy, aza saratsarahana ohatran'io le malagasy satria voatery zay tsy maintsy miteny ny zavatra marina. Mody afeninareo hoe tsy mety miteny an'izany, aza zarazaraina le malagasy Fleury, nefa ny zavatra ataon'ny mpitondra anareo zany no ataony. Raha vao olona makafifiny havana any amin'ny faritra de efa miditra koa. Tsy malagasy tompoko no mizarazara, na hoe mampizarazara, mifankatia ny malagasy. Désolé, mifankatia ny malagasy e. Tiako loatra ny malagasy. Fa zao zarazarainy tsy valary. Impiry nanontany an'izay? Fa misy Bomanga avy eo anatin'ny, misy Bobleu avy eo anatin'ny gouvernement ao? Misy Bobleu avy eo anatin'ny présidence any? Tsy misy e, aza manofinareo. Firy volana zay tetony taky, andatsahorana ny tuliara, anao viorana artificiel. Nangatako Fianarantsoa tsy ampy herinandro tonga de nalatsaka. Mety ve zany e? Ray volana na efa 2 volana zay nangataka. Mahafaty an'laitsany ve? Mandatsaka orana amin'ny tuliara maina be io? Tsy nisy. Tsy nisy. Fianarantsoa vao nangataka menimeniny indray mandeha satria Christine any amin'ny Assemblée nationale. Ny environnement, Fianarantsoa ihany koa. Ala 4 hectara may any Atsimatsinanana, tsisy mikozy. Io. Andatsahan'orana, Fianarantsoa, pas tuliara. Normal be raha une bonne partie na misy maromaro amindreo Betsileo. Ah, i Andry Rajoelina c'est le meilleur, Andry Rajoelina c'est l'excellent. Normal be zany. Amaranako azy, raha ohatra laisany tena miady mikolokolo marina, de alefa hatramin'ny farany izy zay ihany no ahafahana mahatsapa fa hoe crédible ny démarche anareo. Alefa hatramin'ny farany. Raha resaka JIRAMA zany. Jereo fotsiny ny compte rendu, ny rapport financier 2011, 2011, 2012, 2012, 11-12, de hitanareo hoe tena tokony andeha tokoa. Tonga de mitony teny ianao miaraka amin'ny body fotsinao. Efa nisy anie zany. Olon-kafa nandeha nigadra tany amin'le Bois de Rose. Fa tsy lery. De rehefa mivoaka avy any le olona, de naisakisana ohatrany nanisaka tsipolitra. Ignoreny complètement. Nefa io olona io tsy hitan'le olona akory, zany hoe tsy nieritreretiny tao anatin'ny fiainany, zany hoe zany de higadra any tamin'ny moro. Tadiditsika menakavy zany tamin'ny resaka Bois de Rose e. Ana, zao Rasidy indray miditra, fa tsiry zalahy.
Rehefa ry zalahy ihany managadra an'ilay tsy mbo misy akory na hoe mitsetra hoe rasidany mba origine ny arenako hoe tokony mba tsy gajana kosa izy raha ohatra misy erreur zany le izy antirano-dalahy fanoany mako zany. Sarotra be Bluestone ny anagadra ny anona akamatsika iny. Mitolona tsara ho atsika iny fa sarotra be. Be dia be raha angaty ny olona tokony higadra na amin'io fitondrana io na akaiky amin'io fitondrana io. Fa maninona tsy migadra? Kitrano trano. Izay mihitsy no mahatonga an'ilay hoe ho avy amin'ny lany tsy mety. Tsy manaiky an'izany intsony ny malagasy. Ity ny lalana ry avako, ity lalana andehanantsika ity, dia le fait de les traduire au niveau des tribunaux internationaux. Soran'Andriamanitra, fa misy modernisation par rapport an'izany, on va s'y atteler. On va s'y atteler. Il est bien clair au cas où d'autres ne comprennent pas. Dès l'instant, les gens qui sont liés par leurs biens immobiliers existants en France, acquis de manière illicite, na izy na fleurirako malala raha dia azo enjehana amin'izany. Enjehana amin'ny alalany hoe diligentena aloha ny enquête sy ny investigation ahafahana constituer un des preuves. Na izy ka nationalité française izy ka nampitondra any Algérie ary izy dia azo ny fitondrana frantsay enjehana. Point de droit mitombina tsy matotra zany tompoko. Izay no mahatonga anahy miteny antsika menakavy hoe ity lalana ity no izy. Ity no izy. À partir du moment izy fantatry ny malagasy jusqu'au moindre détail ny zavatra mitranga sy ny zavatra marina. Tadidio tsara fefa-nisy zany hoe filoham-pirenena saodiana tsy afaka mivoaka amin'ny fireneny fa nahazo mandat d'arrêt international avy amin'ny Interpol. Niongana moramora le ry avy eo ary tsy sarotra tamin'ny vahoaka saodiana nanongana azy. Satria nanaraka tamin'izay na ny financement an'ilay firenena ara ny kapoka daholo. Ka raha mahatsiaro ianao fa manana didy ry vahoaka malagasy, mahatsiaro ianao fa malahelo ny ka mahazo an'ny Rasidy zany, ka mahazo an'ny Rôly, ka mahazo an'ny malagasy. Ny malagasy koa ne migadry sao dia tsy fantatrareo zany. Ny moramora ve zany hoe ampidinin-dralahy manuellement ny devise tena manuellement hoe eto za iny nanao transfert hividy an'ity zavatra ity amina valeurana million d'euros. Fantako tsara io zavatra io fa tsy afaka miteny satria lié amin'ny secret professionnel ary koa amin'ny éthique fa fanaon-dralahy io. Ampidinina izy dia mividy malaky izy devise des millions et des millions d'euros. Tokony ho fantatrareo hoe izy ny gros acheteur amin'izany, izy ny gros importateur au pluriel amin'izany dia hitanareo. Imaginez fotsiny nidina pratiquement 100 ariary de manière mécanique, zany hoe à travers ny tanana
no nampidinana n'le devise. Raha ohatra ireo orinasa ireo mividy 5 millions de dollars au passage izy dia efa nahazo 2 millions 500 000 dollars. Satria raha ohatra hoe 500 francs fotsiny no nampidinina hoy tsika dia faly eritsika tamin'izay nahita tamin'ny express hoe nireo gagné nint izy teo en valeur ny ariary hoe misy regain zany dia tsy fantatritsika za moa tsy niteny fanangina fa androany vao afaka miteny dia teneniko satria misy gros importateur zay mibizina miaraka amin'ny dalahy si ils achètent 5 millions de dollars dia imaginez raha ohatra hoe nidina 500 FMG par unité de dollars ny dollara sy ny euro dia azonao eritreretina zany hoe tsy mbola nanafatra akory ireo orinasa ireo dia efa nahazo tombony. Zalahy nefa ny amin'izany mihinana farafahakeliny izy any amin'ny 1 million de dollars miresaka change fotsiny. Donc tianareo fantatra misy zany. Avoy Rasidy, avoy Roli, avoy Rambola, avoy ny gadra politika. Fa il y aura toujours tena miteny le une arrestation de trop hoy aho tsy maintsy misy zay. Bon, tadia ho atsika aho inona ny hira atsika reo olona fa mangatanareo hira anjara io avy amizagnahy tsy tokony atsika olombelo no handrobaka ninao koa tsy mety zao aza sabotegny tadiavo zay matsara nao fa ninakay saferana anjara io avy amizagnahy tsy tokony atsika olombelo no handrobaka ninao koa tsy mety zao aza sabotegny tadiavo zay matsara nao fa ninakay saferana azalotony tosenaka kwa vadiko miala zao ano tsy hameloza azalotony tosenaka kwa vadiko miala zao ano tsy hameloza naasa io nakuara sakavatianga lahatra raha jiaby tsy tokony hiatiagna masoandro miboaka samy managna ny hinazy anao aza ratsiratsy loha tsy mety manima fiaignan'olo naasa io nakuara sakavatianga lahatra raha jiaby tsy tokony hiatiagna masoandro miboaka samy managna ny hinazy
anao aza ratsiratsy loha tsy mety manima fiaignan'olo azalotony tosenaka kwa vadiko miala zao anao tsy hameloza azalotony tosenaka kwa vadiko miala zao anao tsy hameloza azalotuni tosenaka kwa vadiko miala zao anao tsy hameloza azalotuni tosenaka kwa vadiko miala zao anao tsy hameloza asa saboteny zao asa saboteny zao azalutuni tosenaka asa saboteny zao asa saboteny zao azalutuni tosenaka fotoagnanao lanio tadiavagna raha masoanao baka metimety fiaignananao fa tsy raha hagnentsokolo fo asa isan'ala misy leta azalutuni azalutuni hey azalutuni tosenaka azalutuni tosenaka tosenaka haya tosenaka 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 oyo oyo rehefa mahianao zany hira zany dia matsiaro foana ny animation sy zavatra atao any amin'ny faritra avaratry ny nosy ny Ambilobe, Ambanja sy ny karazany satria tena tsy afenina fa tsara ny ambiansa amin'ny azafady vetivety tokoa tsara ny ambiansa amin'iny côté iny zany bon côté ny teneniko fa tsy côté iresaka momba ny la grande arnaque-tsika zany bon efa samby mahafantatry tsika zao aloha zany maromaro nareo manao hoe ary maninona tsy mamoaka dossier intsony tato ato zany ny dossier nangonongonona ary anaovana atambatambatra dia alefa ho ankety sy ny karazana amin'ny zavatra atao zany ary eto dia manao antsoavo atsika rehetra zany atsika malagasy iray manontolo tsy vaky volo na vaizy ianao non plutôt na aiza misy anao zavatra tiako lazaina anareo aloha voalohany indrindra dia misy manko matahotra mizara vaovao misy matahotra mizara piste na information misy tena io fatahoranareo zany asory io fatahoranareo io no fond de commerce an'izy mitsamo reo dia izay mihitsy nanaovana anareo isan'andro zao ny zavatra lazaiko anareo tsy mila manontany ahako akory nareo na miteny amiko hoe fa vao mainka ara-mahasorena miteny amiko hoe aza lazalazainy any anarako fa zao tsy manana droit toko miteny ny anaranareo na ohatra raha fa misy basy ataon'ny polisy eo milohako dia ao anatin'ny lalàna tena miaro any lalàna hoe manana droit tsy révéler ny source-ko na misy anketi-goavana toy ny inona
Zay ny maha-journalista toko. Ny etika sy ny déontologian'ny mampanao gazety dia ny tsy filazana ny fiavian'ny information na ny renseignement, ny source d'information na ny source de renseignement. Dikan'izany afaka miantso anareo amin'ny telefona, afaka miantso anareo amin'ny messenger, afaka miantso anareo amin'ny WhatsApp. Ary ajanony koa tika tatahotra ty hoe ny messenger dia vitan'ny fitondrana ny radiolina ny décrypter tsy marina zany. Langy zany. Raha hoe ny fitondrana sinoana ny rosianina, na ny israelianina, frantsay, anglisy, allemand, dia marina zany. Tsy moramora ny investissement amin'ny matériel sy équipement anaovana an'izany tompoko. Tsy moramora. Ary tsy maintsy fantatra hoe atsy no manao azy raha ohatra misy zany. Noho izany, tena mila anareo mihitsy aho hanamora ny asan'ny investigateur izay ho recruter-tsika izay information na renseignement avy any aminareo. Maheno aho misy gasy, raha maheno ahako nareo any Dubai any, miasa any Dubai amina banky, fantatrao ny tokony atao. Maheno aho mba hanamora an'le fiovana ainganao aho, tadio zao ny zavatra lazaiko anareo. Miady amin'ny vahoaka ny tena sarotra indrindra eto ambonin'ny tany. Fa rehefa io vahoaka io manomboka hoe anay alahy, tena an'izay le vahoaka hoe anay alahy, dia tadio fa tsy ho afaka ianao zay. Satria naiza naiza eto ambonin'ny tany dia misy malagasy. Ary tsy maintsy manana andraikitra izy ireny, à un moment un autre raha tsy maintsy tonga any am-potitsofiny hoe fanetry be pirenena tokoa reto bandy reto, tia mba participation kely mba ahafahako manova ny fireneko. Zay ndrindra izy, zay fotsiny. Tsy maintsy mba reconnaissant rangahy amin'io fireneko io. Tsy maintsy mietrika amin'io fireneko io. Meko amin'ny fleurir akoto-malala ny renseignement. Tia fleurir ny renseignement. Ataovy manaraka an'io piste io ny olona izay hanao ny investigation fa tratran'io. Izay fotsiny. Izay fotsiny. Raha ohatra zao nareo amin'izao fotoana izao, ho antsika rehetra zany, izay manana contact amin'nga Daoud Rawat, BAI, Maurice, dia alefaso amiko malakilaky tokoa. Daoud Rawat. Misy dikany lehibe zay zavatra io. Daoud Rawat. Raha manana relation amin'ireo ka fantatrareo hoe aiza misy an'nga Daoud Rawat amin'izao fotoana izao, mettez-moi en contact avec lui, il me connaît très 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 bien, mais on s'est perdu de vue entre-temps. Ok? La grande arnaque. Mila ny risipotsika menakavy zany io. Antsoavy lehibe zay nataoko zay hoe mila anao ary malagasy. Mila anao ny firenena. Tonga ty ny fotoana, tonga amin'ny tsotsorimamby isaraha antsika ty hoe na tsika mandroso na mijanona mandrakizay dia avy eo hanjaka ny ratsy ao Madagasikara. Na ny Madagasikara ianao tompoko, na ny Allemagne ianao, na ny Paris ianao, na ny Frantsa ianao, na ny Genève ianao, na ny Autriche ianao, na any Hong Kong ianao, na ny Australie ianao, na ny New York,
na any amin'ny état de Floride na Orlando na état de Géorgie, alefatsy mifandraisana anjaranao ary aza misalasala. Misy olona miteny sady io zao hoe Monsieur Fleury tsisy tikan'ny zany 60 000 zany. Misy olona 20 rozy tena sady mandoa 3 000 euros de vita io. Oui, c'est vrai, c'est pas bête. Vous avez raison. 20 personnes tena hoe tsy loazan'zay 20 personnes misy situation. Fa misy manoratra an'izany eo amin'ny messenger ao e. 20 personnes valable ozy izy. Tonga de ndao. Reveo. Tratry ozy. Ny aloha zany personnellement, de vola hazo avy amin'ny an'iny, de fa fantatro nandefasana azy, fa tsy handray an'iny mihitsy a. Ny parti ngambany. Satria misy hazo ihany koa ny akamo. Fa tonga iny de any anaty cagnotte ngeda be, andehanana amin'ity lalana ity. Tsara ho fantatritsika manko fa 2 000 euros ny vola hazo tamin'ity le fitoriany ity. La grande arnaque. Rehefa nandeha ny propagandy dia popoka amin'ny makety. Popoka amin'ny boky nosoratan'i André Rajoelina. Saika lasa écrivain tapany izy tamin'izay andro hoe izy moa tiany le moeraoera io. Sady karaté-do izy. Sy manko fiteny azy. Za koa ne karaté-do izy. Karatéka fiteny azy. Écrivain izy, DJ izy, prof de mathématiques izy à l'université. No prof de médecine koa izy à l'université satria ainy ambakiny Covid de sahany mihitsy manohatra ny vaccin izay alefan'ny UNICEF. Mipopoka ary tena midrehidrehatra amin'ny makety ary taony hoe tena hanao zavatra ity le bandy ity. Efa ao ny vola efa reo ny projet ozy izy tamin'izany andro. Samy naheno an'izany daholo tsika menakely. Fa zao e. Le ato amin'le esprit d'observation mihitsy tsika malagasy no voadony. Tsy le critique, fa le hoe observer un cas, observer un phénomène. Eo tsika ny voadona zany. Mba niandraina hoe nisy matsapa ve reto olona reto hoe i André Rajoelina en personne mihitsy ane no mipromettre hoe efa reo amin'ny makety efa vonona daholo ny projet, ity ihany koa ny boky, ity ny IEM. Fa rehefa nitondra izy tao anatin'ny herintaona sy tapany zao mahery, tsisy zavatra niaingy. Ity zany fitaka ranoray. Moa tany amin'ny voalohany de efa niteny tandremo fa fitaka io a. Ady clé tsy miaingy io a. Je le connais trop a, je le connais. Sao avoaka eto amin'ny lahady amin'izay ny resaka nahafaty an'le boikely tanora tamin'ny taona 96 eban'ny Bogosy. Tratrako amin'izay taizany tena niainga ny combat. Inona no nahatonga an'le izy. Fa rehefa nataoko ny fanadihadiana, nasiako nisy ny savany dossier. Ateo ny manaporofo fa misy ifandraisany amin'io. Ry zalahy, du moins le riz, fa tsy any amin'ny gendarme intsony ny dossier. Natany naty archive raha nanjavona.
manana arsiva ny gendarmerie toko fa tsy hita le dossier. Izany nakazy, ary izany nandoro azy, ary izany nanala azy tao anatin'le arsiva, izany manana pouvoir an'izany. Nipopoaka amin'ny laby zay, nipopoaka ny IEM oye de nisy tokoa roboka ary isy nampy-roboka nandatsaka amin'ny malagasy tao anaty lavakombarika ary tafiditra tamin'ny kanalina mihitsy samby mihina mitady kiraro ny dolo zao na mifidy na tsy mifidy. Inona ny zavatra nitranga? Nieritseritra ianao zany na de fanteny ara Fleury Kotomalalo hoe orzalahy enjana an'io bandikely io raha mitaka e, enjana an'io bandikely io raha anao varotra ikiraiky e, orzalahy midy bingo amin'io laisany. Tsy laitsonakisika zao. Inona ny zavatra mitranga? Voapirofo Ambatolampy. Zay le teneniko antsika hoe atao amin'le capacité d'observer les phénomènes, les faits de mensonge et de manipulation. Eo tsika ny tavelo ary tsy zafatsika koa hoe fitakagoavana ane zany, tena ary nakagoavana ane zany, ary vitan'le riny mamadika an'le izy ho lasa communication en faveuriny. C'est là que vous voyez, c'est là que vous devez vous dire mais il est fou ce mec-là, il est malade ce gars-là, il doit consulter un psy. Zany hoe le rimy mangididy zany izy indray manoatra olona, le riny avy tao amin'ny toalety de ny olona mitedava mafa amin'ny fitombenany. Ino tsara zany a? Izy no avy nanao engagement hoe reto ny IEM, ireto ny emergence, ireo makety, ity plan, ity boky, mivola efa ao. De nandeha tena izy tao anatin'ny herintaona sy tapany, tsy nahita fika izy, fa alefa miami any Tamatavy efa tsaotroniny an'izany, alefa ny amin'ny Manakara hoe ty fototra anaovana an'izao voalohany mbola tsy vita, tsisy zavatra zay miprometiavany ny dalaka vita. Manao école zany, on dépense même pas 2 milliards na 3 milliards FMG de efa vita. Lokoloko natao milay fotsiny io, manao blingbling eo de ohatrany hoe navita zavatra national. De mody atao hoe atao sélection zay mpianatra mianatra ao, de amin'izay école vitsivitsy ihany nataon'le ry, tsy mahatoraka amin'le Aminarivo vita ny Rajao. Prometena zany tsika malagasy ireo izy ireo efa vonina herintaona sy tapany izy teny, sady tsy nahita barrière no tsy navita ny chiffre programmany amin'izany zavatra zany. Miandro ny bailleur manko hoe alefa aty aminay ary chiffre eo ary, tsy navita ary tony tsy navita. De ohatrany hoe niodikodina tany anefitra tany. Inona ny zavatra ataon'le ry amin'izao fotoana zao? Afahako miteny anareo hoe c'est un vrai menteur ce gars-là, ary zay no natonga an'ilay izy la grande arnaque amin'ny fihetsika azy. Izao izy vao mivaky fa volaka kafotra, ary izy mihitsy no mireconnaître volaka kafotra ty IEM ty, ka ireto ministre ao anatin'ny gouvernement nasiany mamorona hoe ratsy mavita plan de développement zay mifandraikindraiky amin'ny émergence laisany ao anatin'ny tapabolana de zaody. Tsy namorona an'izany ary vahoaka malagasy nivoaka tamin'ny midi moaly zany.
Fénon tsy natsapa hoe raha Dieu le donne un délai impératif de 5 semaines à chaque ministre, plan émergence de Madagascar, lasa peine malizy zany. Io e sao de verina famamorona io. 5 semaines. Io no nataoko hoe la grande arnaque tokony développeko maly. Fa za moa maly tsy afaka ny antony maro samihafa dia tsy afaka ny développer an'io. Fitaka fotsiny ka io. Fitaka masiso le hoe io ny IEM, reo mivazaha vonona, ka reto vazaha reto mercenera fotsiny atao anaovana mena honoraire satria mikarakara ny communication, zay fotsiny ny rôle-ny reny. Fitaka goavana. Devomy malagasy ary tsy mahatsapa koa rehefa mivoaka officiel amin'ny gazety hoe mena 5 semaines hony amorona plan d'émergence pour Madagascar. Faiza le teo e. Zany hoe netiny lany rirarira teny zany ny olona nandritry ny herintaona sy tapany mahery, kay zavatra tenenin'ny laty propavanty fotsiny. Hay zavatra tenenin'ny laty lainga daholo fotsiny. Oui, c'est la grande arnaque. Akoatra ny zavatra hoe tsy mandeha amin'ny jelony no anatin'le fitantanana an'le firenena. Le gestion le fitantanana an'le firenena tsisy anticipation. Tsisy management mitombina amin'ny tokony aleha. Aiza nisan'izany hoe hanao concours hydraté atao faninanana. Le olona ary vao hanomboka hianatra. Koa nafantaranao hoe io mahay. Tsy andro rajoelona tsy mahita an'izany. Marina mafy e. Inona ny zavatra mitranga ny Madagasikara araka izay ny amehezako azy. Ny adala moa diendry, ny endry lasa adala. Zay. Ny adala miseho endry. De ireo le mpitondro zany. De ny endry lasa adala. Ireto le vahoaka. Tsy tan'le vahoaka intsony no tokony arahany hoe ahoana moa zany revo zany. Isan'andro le bandita ohatran'ny mamorona zavatra ohatran'ny hoe miaingainga. De lasa adala amin'le blingbling le vahoaka. Lasa adala mihitsy le vahoaka mahita an'le kadiaka. Lasa adala mihitsy le vahoaka vao hoe Bariam mandeha. Farinany amin'ny revo, lasa amin'ny revo fotsiny le vahoaka. Hoe ho vito Mamasina de io Mamasina amilay be de mitehaka be daholo izy menakavy eo. Tonga any an-trano tsisy sakafo. Mbola miafina mpitompon-trano aloha zay vao miditra ao an-trano, mitsambikina tamboho avariam-badika. Misy ane zany e. Misy zany. Ny endry lasa adala, ny adala miseho endry. Dia zay teniko zay. Raha tsapanao fa ity ny lalana, alefasin'ny message ifandraisantsika. Na avaiza misy anao, na avaiza na iza no tomponao amin'ny politika, na iza. Tsy ho vitanao ny ampidin'olona eny an-dalambe zany. Tsy maintsy hitanao no miezaka mametraka ny tokony azo apetraka sy ny zavatra azo atao. Andram-peo Nataly amin'ny lahady ny fotoana ho amin'izay fanjoy miaraka amiko rapitso dia afaka miantso ianao amin'ny fandaminana ny fotoana ary mba sahia mivatsy izay tokony ho hifampizarana sy hifampifandonana vera
fa sao any voafanina hoe ary zato tsy mitondra davare samby tahin'Andriamanitra toly matoky anareo ny tompo za koa matoky anareo satria raha tsy nisy anareo tsy vity ny première étape io zay ny mahatonga ana miteny foana hoe mahaiza am'rehare satria victoire anareo raha resy teo tsika afa-baraky nareo davare Nous, les hommes, après 50 ans, on a tout ça. Mandrapiona tsy manaforce anareo mihitsy a Nabila kuno nangan zitino Natinvol natinanagano Navila kutuni titi Halloween nangan Zitsitra puno Ifazin tindika wizaifo Tindika tiftiava na vilivi Bahezo kunyangat fono maza Nifanuin kara tengamba Anazak safiri pijama no imitako Nabila kuno nangan zitino Natinvol natinanagano Navila kutuni titi Halloween nangan Zitsitra puno Fazin tindika wizaifo Tindika tiftiava na vilivi Bahezo kunyangat fono maza Nifanuin kara tengamba Anazak safiri pijama no imitako Afjaf kuno natongazana Raja Afjaf kuno natongazana Chinia Afjaf forsina loiti Malala But Texas develop for no money in the crowd. It's Havana Agnenuza. We say the same things I can do. That's near a lot and killer. That's in the mouth, that's near a lot, and Sats nangat kakande Sats nangit kanoha malize Tonga hez kunangat fono maza Nifanoin kara tengamba Fangatak sa fili mitiama ninoin Bafjaf kuno natonga zanage Raja Bafjaf kuno natonga zanage Chinia Bafjaf forsina loiti Malala But Texas develop for no money in the crowd It's Havana Agnenuza
Sandau, ni dikira deja, fatto adinya futuri, tukifitaka, easy nasitaka. Siccione vitani, le fiamma fesini, le farfalla, Quiero tu kisidina, le tine pavana, aliti futili, apaturiana, itana visa, le fitiavani, le tina tolo nina, fawani tenani. Sufani Ratiana, Ariana Tapana, I like the Downy Kilala, Kalai Tarata, Tukambana Majana, Uweza Dai, the Downy Kituka, Easy Mifika, Satia Matiawan, Milani Tevani, Suchakone Vitani, the philosophy, the Fafana, Tonitai, Titani, Fahira Tokisirina, the Tina Babana. Aliti futili, apaturiana, itana visa, life itiavani, etina tolo nina, fawani tenani. The philosophy, la farfalla, Tonitai, Titani, Fahira Tukisidina, the Kirina Babana, and you see Futini, Apaturiana, Itana Visa, life itiavani, the Tina Dolorina, Fawani Tenani. Tupi masukeli, ni serana, Tchapa kufa, ni tempo tau, ni te fim. Yanjandi yanasa, atua yana. Teriai, na tekiriasa, sangin chisi, anwini na viaria. Silazani fitia bagwao, matao chao salavino, kaliwizana amisa. Tikwi, wai, tatana kwanila kweu, singing cheese, tiais, mitazana sisa zwata. Tikwi,